fiainantsika de zay zavatra nytenenin'Andriamanitra de tsy maintsy tanterahany. Zay zavatra nytenenin'Andriamanitra de tsy maintsy tanterahany. Ny teny zay any amin'ny Jakoba toko voalohany andininy fa 17 de miteny hoe ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra de avy any ambony ka midina avy amin'ny rain'ny fahazavana ozy, izay tsy misy fiovaovana na aroka avy amin'ny fiodinana. Tsisy fiovaovana Andriamanitra, zany hoe tsisy na inona zay zavatra nyteneniny rehetra de tsy maintsy tanterahany. Ary ny olantsika de ny tsy fahatokisantsika n'io Andriamanitra tsy miova io. Itsika olombelona ry havana ny mety miova, itsika olombelona mety mivadibadikevitra, fa Andriamanitra de tsy miova mandrakizay. Andriamanitra de tsy mivadika amin'ny teniny, ary izy rehefa miteny de manatanteraka. Zany ry havana ny mahatonga atsika lasa tsy mahazo antoka ny promesse rehetra zay apetrak'Andriamanitra sy ataon'Andriamanitra. Andriamanitra raha nyteny toy izao no fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, no omeny ny zanany latokana mba tsy ho vetra rehetra mino azy. Tsy mivadika amin'izany Andriamanitra, tsy mivadika amin'izany Andriamanitra. Andriamanitra rehefa nyteny hoe tsy misy maharombaka zay ampelantanako izy Jesosy Kristy, de tsy mivadika zany teny zany, ary tsy miova izany teny zany. Fa ny olana de zao ry havana, Andriamanitra miteny hoe tsy misy maharombaka an'izay ampelantanako, fa ny problème itsika olombelona indray kosa no miteny fa ny zavatra ataontsika de afahantsika miala eo amin'izany tana maherin'Andriamanitra zany. Andriamanitra miteny amintsika, eto ty ny eta mavezatrao hoentiko. Tsy miova zany tenin'Andriamanitra zany, tsy miova zany. Fa saingy no ny ampopotsika olombelona de ozy izy tsika hoe ahoana ny atokisako, fa tena hoentinao tokony ny etako Andriamanitra. Zay problème atsika olombelona zay ry havana, de aoka tokony ho fantatsika fa ny fiovaovantsika de tsy manova velively ny fahamarinany promessin'Andriamanitra, satria Andriamanitra de tsy miova ho maty sy anio ary mandrakizay. Ozy izy ny teny ao amin'ny Timoty toko 2:17 hoe Timoty 2 toko 2:17 hoe fa na de tsy mahatoky aza isika de mbola mahatoky any izy fa tsy mahazo mandany tenany. Lalina be zany ry havana, hoe tsika tsy mahatoky an'Andriamanitra fa izy nefa tsy maintsy mbola mahatoky. Même si nous sommes infidèles, zay le teny amin'ny teny frantsay, même si nous sommes infidèles, il restera toujours fidèle. Mbola mahatoky foana izy, satria izy tsy afaka mandany tenany ary tsy mahazo mandany tenany. Zay teny rehetra nytenenin'Andriamanitra ry havana de tanterahany. Raha ny teny tsy teo amin'ny azo fijaliana hoe vita de vita zany. Fa saingy ny ampopotsika olombelona de mahatonga atsika anohatra an'izay tsy fiovaovan'Andriamanitra zay. Andriamanitra raha nyteny tao Saedena, anjakao ny zavatra rehetrarehetra ozy izy, zavatra tokana ihany azaka tiany, de ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Aty arina tsiketsika olombelona tsonjany, tsy manaiky zany tsika olombelona, ary ny fototry ny olantsika rehetrarehetra eo amin'ny fanarahantsika ny Kristy de tadidio fa ny tsy fatokisantsika anio Andriamanitra tsy miova io amin'ny zavatra teneniny. Andriamanitra tsy mivadika amin'ny zavatra teneniny, ao aminy eny ary amin'ny alalany koa ny amen. Ao aminy eny ary amin'ny alalany koa ny amen. Ny azy rehefa miteny de manatanteraka izy. Ny tenin'ny Kristy de tsy miverina amiko izy izy raha tsy mahatanteraka an'izay nanondrahako azy. Ry havana, androany ny tompo miteny aminao, tsy miova, efa trany Edena, tsy miova. Indro ny zanak'olona mitady sy mamonjy ny very,
Andriamanitra mitady anao satria tia anao izy, tsy miovy zany ary tsy iovy zany fitiavan'Andriamanitra zany, satria Andriamanitra tsy afaka mandany tenany. Andriamanitra nanao promesy taminao, voavelany io kao, tsy miovy zany. Ary efa nitanterahany zany tamin'ny alalany nanolorany ainy teo amin'ny hazo fijaliana ho fanatitra ho fampionoana ampahatezerana. Efa nitanterahany zany teo amin'ny hazo fijaliana, satria izy ilay nanolotra ny ainy mba andoha ny vidin'ny fahafatesana tambon'ny ota. Voavelany elo kao, tsy miovy zany fitiavan'Andriamanitra zany, tsy ankatahany zany fa raisina sinoana. Lay Andriamanitra tsy miova no miteny aminao, aza matahotra aza mierikerika foana, indro amompa anao mandrapa tonga ny fatapera zao tontolo zao izy, fa tsy matoky an'izany tsika, tsy atokizatsika zany teniny zany. Andriamanitra tsy miova no miteny aminao hoe fitiavana mandrak'izay no hitiavako anao, vaovao isan'andro ny famorapoko, fa tsy atokizatsika zany. Zany ty teny ray aman'Andriamanitra, Andriamanitra tsy miova. Itsika no vaovain'ny tontolo manodidina antsika amin'ny fomba fijeritsika, ary ny tena olana ny fahitantsika ny fivoaovan'ny tontolo misy atsika sy ny zavatra hita maso maro isan-karazany, de mahatonga atsika iova amin'ny fomba fijeritsika an'Andriamanitra, ka mieritreritsika fa rehefa miova ny zavatra anankiray de miova tahaka an'izay koa Andriamanitra. Rehefa mandalo ady atsika de ohatrany tao mieritreritra fa nilozan'Andriamanitra. Tady ry havana, fa rehefa nandalo ady ny apôstôly, rehefa tao anaty sambo kely izy 13 tsy hoe tsy tao Jesosy, fa natory Jesosy, satria tsy ny zavatra hita maso no mampikorotana an'Andriamanitra. Izy 12 no korotana, ary ny antsoantso hoe tsy mampaninona anao va ny afatesanay ozy, izy tsy nitena ny afatesantsika, tsy mampaninona anao va ny afatesanay, tsy tao an-tsainy akory, fa le Andriamanitra tsy miova ny miaraka aminy ao anaty sambo kely. Ndraindraytsika manao an'izany. Andriamanitra tsy miova no miaraka aminy ao anaty sambo kely na dia ao anatin'ny tafiotra azy. Lay Andriamanitra tsy miova, lay Andriamanitra namorona zao tontolo zao, miteny hoe misy ny mazava de misy ny mazava. Lay Andriamanitra namorona ny andro, lay Andriamanitra namorona ny alina, lay Andriamanitra namorona ny tafio-drivotra, ary lay Andriamanitra afaka mampitsahatra ny tafio-drivotra. Zany ny niaraka taminy tao anaty sambo kely, fa tsy azo ny an-tsaina, tsy azo ny an-tsaina. Ndraindray tsy tsarotsika, fa lay Kristy velona ao anaty, lay Kristy velona ao anatinao raha tena mino ianao amin'izany asa-pamonjeny Kristy zany, de tsy miova. Fa lay Andriamanitra tamin'ny voalohany ihany, lay Andriamanitra namorona zao tontolo zao no miasa mahery ao anatinao, lehibe zay ao anatinareo, izy ny tenin'Andriamanitra noho ny ao amin'izao tontolo zao, ka raha lehibe zay ao anatinareo. Fa maninona ny tsy atokizatsika, zany tsy fiovan'Andriamanitra zany, tsy miova izy ry havana. Zay zavatra nataony de tsy maintsy tanterahany, ny zavatra nataony de mbola ho ataony, ary izy efa nahavita sy natanteraka ny zavatra rehetra. Ny anjarantsika ao anatin'izany de ny mino sy matoky fa lay Andriamanitra iarahantsika, lay Andriamanitra mitoetra ao anatsika, de lay Andriamanitra tsy misy ariko ny fiodinana, tsy misy ariko ny fiodinana, tsy misy fiovana ary tsy misy ariko ny fiodinana. Lay Andriamanitra raha niady ny zanak'Israely de nampitsahatra ny andro ary nijanona ny andro. Lay Andriamanitra efa niteny hoe ianareo angina fa zany no hiady ho anareo. Lay Andriamanitra nanokatra ny ranomasina mena de tsy miova zany. Na inona mety ho zavatra mandalo eo amin'ny fiainanao de tady fa tsy miova io Andriamanitra io, tsy miova io Andriamanitra io. Fa arakaraka ny fomba fijerikizika azy
fa rehefa miova ny fomba fijerintsika azy de mazava ho azy fa tsy afaka hiasa amin'ny heriny Andriamanitra. Rehefa miova ny fomba fijerintsika azy de mazava ho azy fa ho atopatopany rivotry ny fisalasalana sy ny tsy finoana eto amin'ity tany fediny ity tsika. Mpanjiny mandraka rivarevana fa Jesosy Kristy nefa nyteny za lay voalohany zany farany, za lay tsy miova omaly, za lay tsy miova anio, ary za lay tsy miova mandrak'izay. Zay teniny teneniny de tsy maintsy tanterahany eo amin'ny fiainanao. Ninina promesse ny teneniny de tsy maintsy tanterahany. Nanao promesse taminao izy fa voavelany elokao, raiso zany fa voavelany elokao. Nanao promesse taminao izy fa efa niaraka maty taminy ianao teo amin'ny hazo fijaliana, ino isy raiso zany fa efa maty ianao niaraka taminy. Nanao promesse taminao izy fa tsy ianao tsy novelona fa izy ny velona ao anatinao, raiso sino zany fa Kristy velona ao anatinao no hery, satria le Andriamanitra mpamorona an'izao tontolo zao no miady ho anao. Ary efa nandresy izy ary izy manome ny fandresena ho anao, mpandresy anao amin'ny alalany ny voninahitra ao amin'ny Kristy irery any. Amen.